Torana tsy nahatsaro teny vokatry ny fira famaky sy kapoka angadina azo azy. Ilay lahantitra 80 taona voaendaka teny amin'ny plakisety Antanimalandy omaly latsinainy fa 14 ny volana Jolay tokony tamin'ny 10 alina. Tovolahy antsoina hoe Famaky no tompon'antoka tamin'ity fanendahana tsy misy indrafo ity. Nisy ihany koa ireo tovolahy efatra izay namany nanatanteraka ity fanendahana ity. La antitra iray sy zanany vavikely no niarany fanendahana ity. Lasa tamin'izany ny vola, ny finday ary ny fitaovana ilaina amin'ny familiana. Raha ny fanampim-baovao ray dia ity lehilahy hitantsika amin'ny sary izay efa nahazoazo taona ity kosa no nahatratrarana ireo fitaovana nampiasainy ireo mpanendaka ireto. Hita tamin'izany ny marteau, ny angady, ny famaky ary ireny kobay ireny. Mitantara ny zava-misy ary ilay vehivavy anisan'ny niarany fanendahana. Niakatra tambony andeha ody matinaly 8 heures. Dia avy izy bokany tonga dia fa niakatra zaho tonga dia tapenandre vavako nalaindre telefonanaka dia boko amizay levy amizay niherika nijery anaka tonga dia mivangony famaky zany izy tamin'ny 8 heures arivo. Dia nantsy vonjea zaho dia nilefandreo lasandreo zany karapanondro dia papier nazy, papier tobile dia telefony. Dia ndre zany nisy angady namangondreo anazy zany tavela teo. Dia nisy vola 500 000 lasandreo dia ilay zany fahita latsaka tanaty kanala. Dia avy teo zany solomasina zany potipotika mihitsy. Izy avy zay fa tratran'ny gendarme reny zany izy io. Dia zany zany fahavitany zany zay. Dia fatratra zany zareo amin'izao fotoana izao tamin'ny valo maraina. Dia efatra fa ndre zany teny hoe 5 fa efatra aloha ny hitako. Dia fa ao jiaby ny efatra. Zaho tapenandre vava voalohany. Dia papako amizay zany nanavitra anaka dia io zany nazahoana ny zavatra io. Efa nitadiavana nandritra ny taona maro itovolahy antsoina hoe Famaky. Nanomboka tamin'ny taona 2014 no efa nanao ny asa fanendahana sy famakina trano ity tovolahy ity ary efa nogadraina ihany koa vokatry ny asa ratsy izay nataony. Ny rahalahy moa izy tao izay taritina tao hoe Famaky na antsoina hoe Bienvenue. Izy io zany dia raindany amin'ny fanendahana Vakitsany Alatsalanjinijinika eny amin'ny faritra Sokema eny amin'ny Tanimalandy eny amin'ny plakisety. I zalahy moa zany efa nipoizana efa maromaro ny fitaraina amin'ny resaka herisetra, resaka amin'ny Alatsa Vakitsany fampirorona manodidina amin'iny Tanimalandy iny. Ka eto moa zay dia misaotra betsaka amin'ny tanjona filaminana amin'ny vahoaka amin'ny miara-miasa aminay izay nampandre milaza ny mombamomba anazy ireo. Ary eto koa izay mbola manentana zareo vahoaka zany mba hiara-iasa aminay eto amin'ny tanjona filaminana. Milaza ny ireo olona tsy mataotody manahirana ny fiarahamonina eny. Mbola tsy mahatsaro tena eny amin'ny hôpitaly Pezaga Androva ilay lahantitra 80 taona izay niarany fira Famaky sy kapoka angady teny amin'ny fokontany Antanimalandy. Fa ireo olona enina izay voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanendahana kosa dia hoalefa any amin'ny police judiciaire amin'izao fotoana izao anokafana ny fanadiadininy. Nisy ihany koa ny taratasy nataony Sojabe eny amin'ny fokontany Antanimalandy amin'ny fangatahana mba hoalefa any Antanimora ireto tovolahy ireto fa efa leo amin'ny asa fanendahana sy famakina trano ataony tovolahy antsoina hoe Famaky niponina eny amin'ny fokontany Antanimalandy.